La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Namoana IST na interdiction de sortie du territoire Androany mbola rajona na mbola tafaray mpanolo-tsaina manokana ny filoha teo aloha régional mampianina ambivady midika ve izany fa mikorotana sy miady an-trano samy HVM hiala-tsaina ramaso ny fomba fiasan'ny CNIN LRB manomboka ny hariva teo ny solotenan'ny candidat Andro Rajoelina ny tsy fiainona ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fomba fiasa no anton'izany raha ny fanambarana azo. Orinasa fakaba iray etsy akady-bahoaka ny kilany afitateraka alina ankoatran'ny fahasimbana ara-materialy mpiasa manodidina ny 700 no very asa no io famaizana io. Namoaka didiny FIFA amin'ny fandravana ny federasiona malagasy ny baolina kitra taoriana ny resabe amin'ny tsy fahavitanany fividianana filohan'ny federasiona tsy voasazy kosa ny Barea Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka ny alady hariva teo ny hamafana ny fivandonana ao Gaza ny aliny alatsinainy mihoatra ny 300 ny rokety nalefa ny vondrana islamika ao Israely olona ray ny namony ainy vokatra izany ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tao kilasy tompoko fotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anbotsika ny vaovao dia namoana IST na interdiction de sortie du territoire Androany mbola rajona na mbola tafaray mpanolo-tsaina manokana ny filoha teo aloha régional mampianina ambivady voapirofy izao fa mikorotana sy miady an-trano samy HVM fanedina rasona iandry. Inona no mitrango ao amin'ny samy HVM? Midika ho fikorotanana sy ady an-trano eo amin'ny samy HVM ity IST na interdiction de sortie du territoire nivoaka ity. Vokatry ny fanohanana mbola rajona ny kandida laharana 520 raha valy manana marika nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Voapirofy izany izao ireo feniely fa mbola tafaray no namatsy vola ny fampelezan-kevitra raha valy manana marika ary nanampy azy betsaka tamin'ny lafiny serasera tamin'ny fampiasana ireo anamanjery izay fananany mbola rajaona. Misy ifandraisany amin'ilay fivoriana nanaovan'ilay stratégie politique tao amin'ny QG HVM teny Andraromaly ka nisamborana ny mpanao gazety ny Goul TV FM ihany koa ity IST na interdiction de sortie du territoire navoaka androany ity. Tsisy an'ireo tonga nivory teny Andraromaly mbola rajaona niala tanteraka tamin'ny HVM zany ny tenany dia izao nivoaka izao ny IST ho azy. Nisaraka tanteraka izany mbola rajaona sy ny filoham-pirenena teo aloha rajaona ary mampianina mivady mbola rajaona izay raha mipatsiahivina dia iray ao amin'ireo mpanolo-tsaina manokany rajaona ary mampianina hery mivady nalaza tokoa nandritra ny fotoana nitondrany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Mampiantso ireo olom-pirenena lazaina fa very zo nandritra ny fividianana filoham-pirenena farany teo iny ampiray feo ireo kandida vitsivitsy nahazo isambato ambany dia ambany taorinany nametrahan'izy ireo fangatana disqualification ny kandida laharana fa 13 teny amin'ny HCC rasona iandratra. Amin'ny fotoana toy izao mazava fa izay tsy manan-kevitra no mampiasa hery izay tsy mahazaka faharesena no manakorotana tsy hery velively izany fa fahalemena tsy fatokisan-tena fa tahotra ary miendrika tsotro izao tsy fahendrena. Tsy kerenay avokoa na natao aza satria tsy ny tena no mahazo fandresena, fieverana sy toe-tsaina tena diso. Nefa tamin'ny fotoana nahabe fahefana ka nanaovana ny tsy mety rehetra satria ny hevitena ho lehibe tsy mba diso dia nanjakazaka tsotro izao. Impiry no nirehare tamin'izany fotoana izany fa mandeha tsy misy ahiny intsony ny fikarakarana fifidianana. Efa tomombana ny lesy-pifidianana natao amboletra sy letrezana ny lalàna fehizoro ifeny fifidianana
ka rehefa tsy naomby fa notsarain'ny vahoaka ka hitany avany eo amin'ny lalao madio vao mandrava vato sy manakorotana miandrikendry-toana sy tataka amelezana ny hafa. Izao dia mody miantso vahoaka ambara fa very zo tamin'iny fifidianana iny. Fa izy ireo olona nikarakara ilay lisam-pifidianana matanjaka sy maro noho ireo maro anisa nandroso tamin'ny fandatsaham-bato tamin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra lasa teo ve izany. Sa fitadiavana tombotsoa manokana amin'ny fambolena korontana tsotra izao hanova ny voka-pifidianana sy ny fitiavany vahoaka ilay kandida ve ny fambolen'ny korontana. Efa miamiary ny safidiny vahoaka malagasy ka tsy ho voarebireby amin'izany fomba mametra izany. Tapitra omaly alatsinainy ny asa nataon'ny SRMV tamin'ny fikirakirana ireo voka-pifidianana avy amin'ny ireo borao fandatsaham-bato rehetra. Tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety ny Cool TV FM teny alarobia nitolakandro teo distrika 570 amin'ny ireo 7 am'zato no natonga vokatra. Mampiona Rakotarso. Tapitra omaly alatsinainy ny 5 andro voalazan'ny lalàna nikirakirany SRMV ny voka-pifidianana. Manana 420 ora nanomboka ny maraina teo ny CENI andraisana ireo vokatra mbola tsy tonga avy any amin'ny SRMV. Fantatra fa distrika misy 570 amin'ireo 70 am'zato no efa natonga ny vokatra eny amin'ny foibe toeran'ny CENI hatramin'ny 2 ora tolakandro teo hoy ny avy ao amin'ny CENI. Hatreto aloha raha ny fanaraha-maso sy ny fifandraisana serasera miaraka amin'izy ireo dia efa eny an-dalana avokoa ny ambony rehetrarehetra izay mbola tsy natonga ny vokatra eto anivon'ny foibe. Ny rapito izany mazava ho azy ilay ambony rehetrarehetra no raisina dia noroso avy mazava ho azy izany tsika amin'ny traitement ireny ahafahan'ny CENI mamoaka ny voka-pifidianana vonjy maika araka ny fotoana izay efa voafetran'ny lalàna. Manana ny heviny manokana ihany koa nefa ny mpanao politika sasany manoloana ny voka-pifidianana ny tarazoka be efatrandro taorian'ny fifidianana sy ny fiazakazaka izany tampoka avy any amin'ny CENI tato anatin'ny andro vitsivitsy. Mahomena misy le toe-tsaina satria ny tsy fahombiazanao eo amin'ny asanao no entinao zany anamelohana mihitsy anasaziana an'ilay voaka malagasy izay mifidy tamin'ny filaminana ary miandrandra vokatra ao anatin'ny filaminana. Dia gaga ianao fa ianao indray no manome fepetra milaza fotsiny izao hoe raha tahinika sy tonga ao anatin'ny resaka romby fitopoloha ny voka-pifidianana izay avy any amin'ny CRMV dia tsy misy tsony ny hijerenan'izany. Dia mba gaga ihany ny tena hoe fa nahoana no dia manao tsinitsinina olona tahaka an'izany dia ny mpifidy sy ny vahoaka izay andranorainao tompony izao zavatra rehetrarehetra izao no ataonao tsinitsinina ao anatin'izany. Nanambara ihany koa ny avy ao amin'ny CENI fa tsy maintsy voatazona ny feim-potoana nomena azy ireo hamoana ny voka-pifidianana vonjy-maika araka ny voalaza ao amin'ny lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra sivy mirakitra ny lalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena. Voalaza ao anatiny andininy maromaro ao anatin'io lalàna fehizoro io ny tsy maintsy hatongavan'ireo vokatra manerana ny birao fandatsaham-bato rehetra eo anivon'ny CENI ao anatiny 420 ora aorian'ny 5 andro ho an'ny SRMV. Afaka 7 andro aorian'io fotoana io ny tsy maintsy ihany koa amoahany CENI ny voka-pifidianana vonjy-maika izany hoe amin'ny 20 novambra izao farafatarany raha ny voalazan'ny lalàna trany. Iala tsanara-maso ny fomba fiasan'ny CENI eny alarobia nanomboka ny hariva teo ny solotenan'ny candidat Andro Rajoelina ny tsy fianoana ny tsy fisiany mangarara moa no antony izany raha ny fanambarana voaray Iona Saina. Ny solotenan'ny candidat Andro Rajoelina manara-maso ny fizotran'ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary indrindra ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI dia manao izao fanambarana izao. Rehefa nitoetra eto amin'ny CENI andro aman'alina nanomboka ny 7 novambra andro ny fifidianana rehefa nanao ny dingana samihafa ahafahana mandatanteraka tsakany sy andavany izany fanaraha-maso ny fandisam-bato izany rehefa nolavina ny fangatahana natao ambava antsoratra hanara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana indrindra ny ara-informatika mahatsapa ny solotenan'ny candidat Andro Rajoelina fa
tsy feno ny fepetra ahafahana manaramaso ny fandrisambato ataon'ny seni tsy mangarahara ny fikirakirana ara informatika misy atao amin'ny seni sarotra nametrahana fitopisana amin'ny voka-pifidianana vonjimaiky mivoaka kehitriny noho izany izahay solotenan'ny candidat Andry Rajoelina numéro 13 eto amin'ny seni dia voalohany tsy afaka manamarina ny voka-pifidianana avoakan'ny seni ankehitriny. Faharoa, miataka amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fandrisambato eto amin'ny seni. Araka izany, tsy nisy ny solotenan'ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina intsony nanomboka ny ariva teo teny amin'ny fobe toerany Vomera maleo tena mikarakara ny fifidianana eny Alarobia. Tsy nanaja ny fifanarahana sy ny fitsipy-dalao ny seni raha ny fanazavan'izy ireo hatrany antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Ahoana ny moyen de vérification an'ilay traitement an'ilay résultat. Tsy fantatra mihitsy zany amintsika amin'ny teny izao ny hoe sur la base na inona fototra ilay kajy ataon'ny seni amoahana an'ilay soratra na lay chiffre zany ny ataon'ny solotenan'ny seni dia mandika izay misoratra fotsiny amin'ny tableau fa tsy mahafantatra kory hoe ahoana ny fomba nahazona an'io taremarika io, ahoana ny fomba ny kajiana an'io taremarika io. Raha hijery ohatra tsika ao amin'ny 6e arrondissement tsy lavitra ny atsika eto dia satria izahay manana ny procès verbal autocopiant izay anjaran'ny candidat anjaran'ny délégué ny candidat Rajoelina tany amin'ny bureau fifidianana 6e arrondissement totaliny vato azon'ny président Rajoelina zany hatreto dia 20 568 20 568 rehefa niainga tany amin'ny SRMV ilay isa dia lasa niova 18 123 dia gaga zany ianao hoe fahoana no nampiena an'io taremarika io dia izay zany le tsy fantatra mihitsy dia irahantsika mahita satria tsy misy ilay atao hoe transparence na mangarahara amin'ilay fomba hitraitena an'ilay résultat tsika mahafantatra araky ny hitantsika isan'andro eo fa candidat Rajoelina i Andry Rajoelina dia mitarika foana tany amin'ireo renivohim-paritany rehetra dia mahagaga fa arakaraky ny azahoana an'ilay vokatra azahoana seny an'ilay vokatra amin'ireny taremarika mahambony misy ny vato azy ny président Rajoelina tany amin'ny faritra reny no vao maika indray lasa mampidina an'ilay salanisa amin'ny vokatra avoakan'ny seni dia izay zany le tena mahatonga an'le fanontaniana hoe maninona no miena foana ilay atao hoe pourcentage azon'ny président Rajoelina mitaha amin'ilay isambato izay izy no mitarika hatrany tany amin'ny renivohim-paritany maro samihafa. Aminay zany dia tsotra le izy na zany misy fraude électronique ao na misy manipulation des résultats manuels na misy piratage informatique. Mbola isy ny fanambarana avy amin'ny mpiara-miasa sy mpanohana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina raha ny fanazavana hatrany izay ilazan'izy ireo ny fepetra ho raisina manoloana izay fomba fiasan'ny seni izay. Ireo voka-pifidianana nasionaly vonjimaiky avy any amin'ny seni inariva teo noaranao anatin'ity fanadidinina manaraka ity voka-pifidianana izay mampametra-panontaniana ny maro manoloana ny fomba fiasan'izy ireo ka eto Andriatsilavo. Raha ny vokatra vonjimaika manerana ny nosy azo teny amin'ny seni Foibe tamin'ny 900 birao fandatsaham-bato 4,750 sy ray amin'ny birao fandatsaham-bato 2,794 manerana ny nosy no voamarina. Izany hoe 2,420 isanjato. Natratra 4,487 ny tahapavitriana amin'izany. Toy izao ny filarana vonjimaika tamin'io ora io. Eo amin'ny larana voalohany Andry Rajoelina
manana ny salanisa 7 faingo aotra valo isanjato ary nahazo vato 703 sy roetsy sy iray tapitrisa. Faharoa Markaravalo manana ny salanisa 7 faingo 70 isanjato ary nahazo vato 85 sy 707 sy iray hetsy sy iray tapitrisa. Fahatelo Hery Rajaonarimampianina manana ny salanisa 7 faingo 170 isanjato ary nahazo vato 7 sy 503 sy roetsy. Izany hoe misy elanelam-bato 150 sy 700 sy 9 eo amin'ny kandida Anny Rajoelina laharana voalohany sy Markaravalo manana laharana faharoa ary elanelam-bato 70 sy 507 sy 9 eo amin'ny voalohany sy ny laharana fahatelo Hery Rajaonarimampianina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahitana grenady tamina kesika teny Ambohidratrimo maraina teo. Ora fito teo aoriana ny fahitana izany sy tonga teny an-toerana ny tompony andraikitra izay voalaza fa nitondra fitaovana anampoaka izany. Hiona saina. Tokony ho tamin'ny fitora maraina no hitan'ny ankizy nilalao ireo grenady tamin'ny kesika izay tsy lavitra ny bureau-ny commune sy ny distrikna Ambohidratrimo. Taorian'izay no nantsona ny tompony andraikitry ny mpitandro ny filaminana. Ireto farany izay nampandre ny lehibeny sy ny borgady mifanandrify amin'izany ary niaro ny toerana. Mitantara ny zava-nisy ny maraina teo ny lefitry ny sefofokotanina Ambohidratrimo izay miasa tsy lavitra ny nahitana ireo grenady. Miditra eto farafatarany amin'ny valo latsaka. Nisy sandarma anankiroa mipetraka izay ambany janona tetsy ambany tetsy. Dia nanantany ilay sandarma hoe ianao rangahy andeha hodina trano moa fa ahoana moa tsy azo akarana any ambony any izy fa nisy zavatra nitranga ohatran'izao. Dia kakasy talanjona fa zany hoe mamono trano foana amin'inona tsy mahita ninina zao izy zavatra mitranga. Dia mikapita dolo ny boteto feo eny fotsiny dia izay hoe ankizy ny lalao dia asa mipoitra tamin'ilay orona angamba ilay zavatra dia hoe miseho teo izy dia efa zavatra efa tamin'ny zay zany ny feo eniko hoe efa zavatra efa périmé tamin'ny l'an 2000 zany 2002 tany tetsy ilay zavatra nitranga dia nisy gendarme be dia be reny teo antenu lay. Tsy navelan'ireo mpitandro ny filaminana ho alain'ny mpanao gazety sary ireo grenady. Enina lavitra aza no anatanterana izay fakana sary izay. Baiko miaramila azo tamin'ny lehiben'izy ireo raha ny fanazavana ary miandry ny tompony andraikitra izay lehiben'izy ireo vao afaka maka sary. Ora fito taoriny nahitana ireo grenady amin'ny kesika nefa tsy tonga hatrany ilay tompony andraikitra izay voalaza fa nitondra ny fitaovana avy eny Imeritsiatosika ahafahana manapoaka ireo grenady. Manoloana ity raharaha ity mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe fifandrifian-javatra amin'ny toedra raha misy ankehitriny ve ireto grenady ireto. Grenady avy aiza ary saika atao inona? Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitra. Orinasa fakaba iray etsy-Ankadim-bahoaka no kilan'ny afitanteraka alina ankoatran'ny fahasimbana ara-materialy. Manodidina ny 700 no mpiasa avery asa noho n'izay famaizana izay. Miantarandriana. Afo midoretra ivitoeram-piasana mahay tanteraka io no hita tety Ankadimahoaka omaly alina nanomboka tamin'ny fitora sasany alina no nirehitra ny orinasa fakaba original confection Nada etsy Ankadimahoaka. Tahaka izao ny fanazavany nanatry maso izany. Nanomboka tamin'ny fito sasany zany nanomboka nirehasany hafa nanomboka amin'ny sakafo zay na eno ny aso namanay mainty samy fa voa daholo dia namono ny hafa zay namoaka ny inspecteur rehetrarehetra araky ny formation izay azonay nefa tsy voavoninay. Ny atona tonga le afo zany dia resaka vapeur miakatra be izy dia nahazo amin'ny plafond dia may le plafond dia ny plafond mahiny latsaka atao anatin'le tuyau dia tuyau misy menaka dia ve nitsasa le afo dia tsy voavonitsio fa miparitaka dia nanomboka namono zay nefa tsy voavonay dia nanomboka nitsoko zay nanomboka mivoaka zay very zany zao ny asanay satria ao amin'le fototra misy may dia tsisy azo atao fa tsy maintsy congé zay sa hoe iny satria tsy zereriny miasa ao fa amin'ny tany tena be dia be fa zay le miasa alina fotsiny. Mpiasa mivantana mahery 700 sy mpiasa ankolaka mahery 700 no very asa vokatry io famaizana io. Isan'ny faty antoka ankoatra izay ireo lamba miisa 700 taonina kilany afo, ny famaizany efitrano fiasana sy ny fitaovana rehetra toy ny fanasana lamba, fandokoana, toerana fikirakirana, magazay, fil 720 metatra toradroa sy ny maro hafa.
fasimbana ara-teknika izany hoe noho ny milina fanamainana lamba iray simba no niteraka ny loza raha ny fanazavana. Iray taoriny fitaran'ny afo ankila no tonga teny an-toerana ny mpamonjy voany. Tsy ampy ny fanaraha-maso sy ny fandaminan'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra momba ny fanorenana tsy ara-dalàna etsy Ambohijatovo ambony ankoatra ny tsy fanajana ny drafitry ny tanàna. Atahorana hitera-doza ho an'ny mpampiasa lalana eny an-toerana ihany koa. Yves Richard. Araka nefa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV FM Matrany, mbola mampametraka ihany mpanara-baovao ny fomba fiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny fanomezana ny taratasy fahazoan-dalana norina, indrindra ho an'ireo faritra tsy azo andrenana eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha toka tsy nijanona nampaniany lakoloso ny komuna amin'ny mpanao gazety amin'ny fanaraha-maso ny foto-drafitra satsangana eny an-toerany, izay tsy mifanaraka amin'ny drafi-panajariana ny tanàn-dehibe na amin'ny prescription d'urbanisme sy ny fampiasana taratasy tsy ara-dalàna, mbola tsy nandrenesam-peo ny toy ny raharaha mandraka ankehitriny. Isan'ny teboka notsindriana hatrany ny fanorenana amin'ny tany kisilasila sy mampidi-doza, ary mety isy fiantraikany goavana amin'ny fikorianany rano mandritra ny fotoam-pahavaratra sy ny fandikana ny habe sy ny avon'ny fanorenana azo atao amin'ny tony toerany tony, izay tsy tokony oatra ny rihana 3 sy ny 500 ny haben'ny tany. Ireo rehetra ireo na tonga ny mpanao gazety ny Kolo TV FM ametra-panontaniana ny amin'ny fisina kolokolo samihafa eo anivon'ny fiadidina ny tanàna na ny Antananarivo. Isan'ny misarika ny sainy ny mpanara-baovao ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ny komuna momba ny gaboraraka amin'ny fanangonana ny ranotany avy ampiasaina amin'ny foto-drafitrasa ety an-toerana, izay atahorany hitera-doza amin'ny mpampiasa lalana ety Ambohijatovo sy ny manodidina, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fanontaniana mipetraka ny hoe miatraraky ny tokony ho izy ihany ve ny lalàna momba ny fanomezana taratasy fahazoan-dalana norina sy ny fanaraha-maso ny foto-drafitrasa atsangana eto Antananarivo sy ny manodidina. Hatraizany tsindry ataon'ireo mahitahita manapa-maso ny tompona andraikitra isan'ny tokony eo anivon'ny komuna. Na mafisa mpanara-baovao indrindra ireo mikarakara taratasy eo anivon'ny komuna raha teo fa tokony hiatra ho an'ny rehetra ny lalàna ary tsy tokony hisy fanambazana vola aman-karena ny tolotra omen'ny komuna amin'ny mahasampan-draharaha misana ny fandaminana ny tanàn-dehibe azy. Andrasana hatrany arak'izany ny toy ny raharaha. Tonga eto amin'ny pejy dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny greven'ny mpiasan'ny sita Ambomiandra. Eo ihany koa ny sazy milatsaka ho an'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Rehefa avy eo ary. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy.
Araka ny hitantsika teo eny Outlao King izay indray no horonantsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mbola hisy fiantraikany eto amintsika ny fidinan'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay efa nazavan'ny pahy-toekarena iray izay nanaovana fanadihana. Antony miankana betsaka amin'ny fifehezana ny sandam-bola eto amintsika izany. Michela Renardo. Tato anatin'ny iray volana izay tsy nitsahanidina ny vidin'ny barila ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha toa ka $7.50 izany iray volana lazay, amin'izao tafidina $7.30 tao anatin'ny 2 herinandro ihany koa dia nieny isan'andro izany. Tsy misy fiantraikany amin'ny vidin'ny solika eto Madagasikara nefa izany raha nambara ny pahy-toekarena iray. Eto amintsika aloha hatramin'izao dia azo atao hoe tena tsy dia misy miaha loatra mivoaka malagasy. Tena ohatran'ny hoe rehefa miakatra ny pétrole ny ivelany dia miakatra ny pétrole eto miakatra ny carburant eto anatiny. Problema nefa dia eo amin'ny taux de change na dia midina raha ny pétrole nefa mitsotsorika koa ny vola gasy raha mihoatra ny vola vahiny satria ny pétrole en dollara foana matetika ka vao miakatra ny dollara dia tsy misy impact mihitsy ilay satria mitovy ihany zany ny fidianana azy eto Madagasikara. Ka izay indrindra no hoe mba hahatonga ny économie gasy mba tsy hoe voatery ohatran'ny hoe lasa miafo foana sahirana foana ny olona io taux de change io aloha ny voalohany hitako hoe tena mila stabilisena indrindra. Dia rehefa tena stable tsara ny taux de change dia azo atao koa ny hoe any aorianany hoe tsinjaka mihitsy mitsandraka ny pétrole. Raha izay dia tsy mbola voafeny sadam-bola eto amintsika. Teboka maromaro anefa no ahafahana manao izany raha ny fanazavana hatrany. Volanao no mitotongana na hoe volanao tsisy vidiny intsony dia tena ny économie iray manontolo mihitsy sahirana. Ka io vola io no tena tokony ho tandrona voalohany. Anisan'ny teknika azo atao moa dia hoe tsika manana volamena be dia be dia azo atao tsara manao réserve de change amin'ny volamena io satria miakatra foana izao vidin'ny volamena dia afaka hoe varotantsika iny dia afahantsika mistabiliser ny volantsika eto Madagasikara. Anisan'ny tokony hoe vaindohan-draharaha koa izany eto Madagasikara mitrandraka io pétrole io amin'izay na dia misy instabilité ary ny cours eran-tany tsika afaka hoe miaro foana n'izay hoe mpanjifa malagasy sy ny hoe pouvoir d'achat malagasy mba tsy hijaly nefa atsika manana pétrole. Raha ny fanadinana tao dia nienatra amin'ny 20% ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao. Antony voalaza fa nahatonga izany ny fiakaran'ny famokarana ireo firenena lehibe mpamokatra tahaka ny Arabia Saoudite, Russie sy États-Unis. Tafiakatra hatramin'ny 1.7 tapitrisa barily isan'andro izany farafahakeliny. Eo ihany koa ny fampiakarany Arabia Saoudite ny famokarana 2 tapitrisa barily isan'andro raha toa ka 10.7 barily isan'andro izany teo aloha. Mahakasika ny vokatra letchi kosa indray dia 3 alina taona amin'ny iray hetsy vokarina isan'ny taona no aondrana any ivelany any vinavinaina anatomby 530 amin'ny vokatra tamin'ny taona dasa ny vokatra letchi any amin'ny faritra Atsinanana Ankinany ahina isy fianana kosa izay vokatra izay any amin'ny faritra Manakara any Fezora Faly. Mizara roa ny fiandrasana sy fivoahan'ny vokatra letchi amin'ny taom-piotazana 2024 sy 2024 ity. Tsara ny vokatra any amin'ny faritra Atsinanana Nosy izay ahitana fitombony 530 oharina amin'ny vokatra tamin'ny taon-dasa raha ny vinavinana ny mpisehatra. Ny farany herinandro teo no nanomboka tonga tsikelikely namatsy ny tsena eto Antananarivo ny vokatra letchi avy any Tomasina izay amidy 3,000 ariary ny kilao. Mbola ratsy aloha ireo vokatra tonga ireo raha ny fanazavana. Tanao misy tsara misy ratsy dia izao izany mbola tsy dia tsara mbola mainty izy izao aloha fa amin'ny herinandro ty dia menamena be amin'izay eo amin'ny herinandro tena misy zay fa le tsara zany alefa fa le ratsy ato ny eto amin'ny Madagasikara misy fiantraikany ny eto gasy indray ny ratsy fa ny avelany any avelany indray ny tsara nefa tokony hoe eto zany tokony atao zavatra tsara foana vidy mbola lafolafo mila ny akana ny kilao an'ireo. Ankilany noho ny fandalovan'ny rambon-danitra ahina isy fienana ny vokatra letchi any amin'ny faritra Manakara izay mahavokatra hatramin'ny 7 alina taona isan'ny taona tany aloha. Mijanona amin'ny famatsiana ny tsena anatiny ihany koa nefa ny vokatra miainga avy any an-toerana izay mahafeno ny fepetra ny vokatra azo ahondrana raha ny fanazavana. Ny fanombohana miainga ny zava-dehibe aminay
satria tany amin'ny taona 1998 aloha anapafakatra tany amin'ny 18 000 tonnes ka hatramin'ny 21 000 tonnes de letisy exportation taty. De taty arina rehefa niena nisy namono zany port androsola tamin'ny 2002 zany hoe vokatry ny fahavitamin'ny port zany de tsy misy exportation na letisy foana aty Manakara sy Antamatavy daholo zany no enty izy no mahazo l'exportation na letisy. Vokatr'izay zany de misy fiantraikany amin'ny famelomanteny anay ety zany misy fandrana letisy mivantana io satria lasa mivarotra lokal zany no atao zany hoe mamasy amin'ny Fianarantsoa, mamasy amin'ny Osy, mamasy amin'ny Toliara, izay mamasy Antananarivo sy Atsirabe ary Ambositra. Ny 7 novambra izao raha tsy haivina no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanondranana letisia amin'ny sambo raha toka ny 7 novambra lasa teo ny fanondranana alefa amin'ny fiaramanidina. Ny 12 novambra kosa ny andohan'izany ny taona lasa izay nahazoana vokatra manodidina ny 7 taonina. 2.3 milimetatra ny sahaivon'ny letisia takina sy be mpanjifa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Manodidina ny iray hetsy taonina isan-taona ny vokatra letisia eto Madagasikara, 3 taonina amin'izany no ahondrana amin'ny ankapobeny. Ny tsena Eoropeana no irona ny ampahany betsaka amin'ny vokatra ahondrana. Miamiroboroboko tatoato kosa ny fandefasana izany makany Dubai, Rosia, Afrika Atsimo ary ireo nosy manodidina ny ranomasimbe Indiana. Madagasikara no mpamokatra letisia fahatelo goavana indrindra maneran-tany aorian'ny Chine sy Inde. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mbola tsy mivany fitakian'ny mpiasan'ny site Ambomiandra momba ny fanapahana karama avaly volana. Porofony tsy fahavononana ifampiresaka sy fanaovana tsinotsinona ny mpiasa ny fanomezana demande d'explication ho ny firaisan-kina syndicale eto Madagasikara. Yves Richard. 7 andro taty aorian'ny fitokoana ny mpiasan'ny site na centre d'information technique et économique etsy Ambomiandra ny 15 ny volana oktobra lasa teo. Mbola tsy misy hetsika avy amin'ny mpitantana ny orinasa andoavana ny karamandreo mpiasa manodidina ny 50 tao anatin'ny 7 volana katroko zao. Ankilany miamafy hatrany ny tsindry ny fanaparam-pahefana ataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny site raha ny fitarainandreo mpiasa androany. Mbola tsy nisy hetsika mihitsy avy amin'ny mpitantana mikarakara ny fandoavana ny karamanay. Nanomboanay teto zany dia io hoe nakatony ny trano dia tety ivelan'ny vavahady zay no nitokona dia tsy niova mihitsy fa dia mbola nanomboka androany indray ary dia tsy navelany sokafana tsondray hoe médiathèque dia tsy miasa tsondray kosa zany zao na ny médiathèque ary na manatitra taratasy zany zay hoe mba iona dia tsy mandray an'izay taratasy izy fa nafarany indray ny olona izay nasainy miandro birao hoe tsy mahazo mandray ny taratasy avy aty aminay mpiasa intsony. Nahitsy ny afatry ny SSM na ny firaisan-kina syndicale eto Madagasikara manoloana ny fiziririany ny tompony andraikitry ny site hitsipaka ny zon'ny mpiasa. Araka ny fanazavana, porofo ny fanitsakitsahana sy fanaovana tsinotsinona ny mpiasa, ny fanomezana DE na ny demande d'explication sy ny maro hafa. Ny tena mahagaga dia amafisiny zareo anatin'ny gazety ny tsy firarahina. Ina zavatra tenenina ny gazety amin'ny androany lazainy hoe ireo no ny asa te hiasa nanaiky sy andray karama. Aiza ao anatin'ny tantara zany isan'izany. Ny mahagaga dia mbola nandefasana taratasy na demande d'explication indray ny mpiasa manao fitokonana. So dia mba tena tsy azo ekena tsony zany ataon'ny mpitantana zany. Tsy mahay lalàna ve izy sa manao tsinotsinona ny mpiasa mihitsiny efa hoe grève manao grève ny mpiasako mbola omenao demande d'explication ahoana indray. Dingana maro no efa nitondrany ny mpiasan'ny site ny fitarainan'izy ireo saingy tsy nahitam-bokany zany hatreto. Taorian'ny fifampiatsona teny anivon'ny inspection de travail, hiakatra eny anivon'ny conseil d'arbitrage ny ministère ny fitsarana ny raharaha ny 7 ny volana novambra ho avy zao. Raha ny fanazavana, hiamafy aritoy any amin'ireo mpiara-miombonantoka ny orinasa ny fitakian'ny mpiasan'ny site raha tsy misy fandraisana andraikitraingana raha ny fanazavana. Vokatra ny fanadadiana hafa indray Général Kultivy FM sy ny agence capsule no tanterina aminao anaty fanadadiana manaraka ety. Inona ny tokony atao mba ho tonga sainan'ny malagasy hitandro ny zavaboary valan'izay entiny miantarandriana. Inona no atao mba ho tonga sainan'ny malagasy ka hitandro ny zavaboary? Olom-pirenena misy 720 taona miakatra teto Andrenivohitra no nametrahany agence capsule sy ny KOL-TV FM io fantaniny io tamin'ny 30 volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novambra 2024 lasa teo.
3,7 namaly fa mila saziana mafy rehefa misy tratra manimba ny zavaboary. 3,7 nilaza fa ilaina ny fanamafisana ny fanentanana ifotony mba ahatsapana tena, ary nilaza ny 4,7 fa fampianarana tsy ankiato momba izany any an-tsekoly no tokony atao. Nanamafy io ny mpandinika fiarahamonina. Fototrany rehefa mandeha ty Madagasikara ty tsika mandeha amin'ny tokony izy fanabeazana zao raha tsy mandeha potika ny tanàna potika ny tontolo any amin'ny fanabeazana foana zany atao zany zay ahatonga sainan'ny olona hoe raha isika mitandro an'izay tsy resaka ina fa any amin'ny fanabeazana foana zany hoe ninona ho resahantsika tsy miainga amin'ny zavatra hafa fa any amin'ny fanabeazana fototra ny miainga any zay vao miakatra makaty amin'ny tany makaty amin'ny tontolo misy olombelona fanabeazana foana zany no fototra voalohany. Ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny fitandrona ny tontolo iainana nataon'ny Cool TV sy ny agence Capsule no entina aminao rahampitso. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia namoaka didiny FIFA amin'ny fandravana ny Fédération Malagasy ny baolina kitra taorinan'ny resabe amin'ny tsy fahavitanan'ny fividianana filohan' izay fédération zay ankilana izay dia tsy voasazy kosa ny bareany Madagasikara. Henri Florio. Taoriny resabe izay mifamafao tanteraka momba ny fifidianana filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izay nafara tamin'ny fanoratana taratasy ao anivon'ny FIFA nataon'ireo ligue paritra 7-10 izay nangataka ny tsy nasaziana ny Madagasikara. Namaly izany ao anivon'ny FIFA izay nandefa taratasy sy namoaka didy ho fandravana ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ankehitriny. Ao anatin'ity taratasy ity no nambarany ny FIFA farava ny FMF ary mipetraka ny comité de normalisation ity farany izay karakara ny fifidianana sy tantana ireo affaire courante mandra-pahavitany ny fifidianana izay ho filoha vaovao. Ny fifidianana izay ho filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izay ho tanterana ny Mahajanga ny 4 Novambra ho avy izao. No amafisiny ao anivon'ny FIFA kosa fa tsy voasazy i Madagasikara ary afaka hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena rehetra. Isan'izany ny fihaonana ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny votovorona indrindra fa nifetrena ny kana 7 sy 2 dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-magnitra dia veloha mifodalo tokoa. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.